Aleluia, aleluia. Dera ho an'Andriamanitra, aja ho an'Andriamanitra. Mbola faly miarabanareo mila 2025. Ry ava maralao amin'ny tompo, raha ianao ny rahateo ny lampan'Andriamanitra no ivorian'ny olona. Ho tonga any marina ve isika? Ho tonga any an-danitra marina ve isika? Tsara ery ny hira raha ohatra ka hainao, na hainao koa raha ny feony, hainao koa ny tony, dia tena hoe mahafaly ny fo tokoa ny hira hentsika. Engany ka tena hoe hijoro tsara isika ho tafiditra any an-danitra. Ry havana tiantsika ny tompo, ny faniriny dia ny idirantsika tsiraray avy any an-danitra. Ka mijoroa, miasa. Engany isika tena ho mpanompo tokoa ho tafiditra any an-danitra. Ry havana anio dia fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isokerika evangelista no mampandray satria izay no ataon'io avy Jesosy, ny lehilahy zany no mampandray fanasan'ny tompo. Ary koa manao batisa satria izay zany no baiko nomeny tompo anay. Dia arinan'ny fampibebahana zany dia androaka devoly isika, dia angataka ny fanahy masina, dia raisy isokerika zany any amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny olona izay vita basa tamin'ny ranona joboka ihany no afaka mandray fanasan'ny tompo.
Aiza na iza misy anao dia afaka ianao ny tompo no mahita anao any amin'ny toerana izay misy anao. Alohan'ny andraisantsika ten'Andriamanitra ny amin'ny ibebahantsika satria mila antsika mibebaka foana. Tsy hoe kory hoe andray fanasan'ny tompo tsika dia hibebaka, fa mila antsika mibebaka foana isan'andro satria tsy mendrika isika tompoko. Ka alohan'ny teny omeny fanahy masina antsika dia hivavaka tsika hiderana azy, hideran'Andriamanitra satria tsika maniry ho any an-danitra, maniry tsika ho any an-danitra dia hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao hidera hankalaza azy isika. Hivavaka isika tompoko, hivavaka isika. Jesosy tompo, mankasitraka feno anao. Misaotra Jesosy satria anao dia tsara, tsara lavitra ray eo noho ny Andriamanitra rehetra, Andriamanitra kely izany. Ianao Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy io. Ianao ilay mpamonjy tonga lafatra. Eny tompo maniry izay tsiraray avy hitrany amin'ny lampanao Jesosy. Ka indreto izay tompo mivory, na aiza na aiza tompo misy ny zanakao tsiraray avy Jesosy dia hatreo. Hatreo Jesosy amboary Jesosy mba tena ho mendrika ho anao tokoa Jesosy io. Zavadozany any amin'ny elo Jesosy. Tsisy tianao isovery Jesosy na dia iray akory raha tompony asany tananao. Ka indreto tompo mametraka voninahitra aminao, midera mankalaza anao, mangataka Jesosy ny fanatrehanao. Hatreo zay Jesosy oka ny fanahy masinao no ampiteny eto. Oka ny fanahy masinao no ampiteny ny zokerika eto. Oka ianao fanahy masina no lohan'izao fotoana izao. Oka ianao no hiasa aminay tsiraray avy ary ny mpiaino rehetra koa fanahy masina ho dia oka ianao ny amboatra, amolavola fanahy masina ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Amboary fanahy masina kasio ny mafana ny tsiraray avy mba hahery izay, mba tsy ho reraka izay, ka misaotra fanahy masina misaotra anao, ianao le lehibe indrindra, ianao le Andriamanitra tany am-piandohana, ka mankasitraka feno fanahy masina malala. Ny voninahitra dia ho anao irery any Jesosy tompo. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo, ny teny zany izay nomeny fanahy masina antsika anio ny fibebahana dia niverina tato anatiko foana androany ny amin'ny hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola hita izy. Io teny io dia tamin'ny herinandro ity zany dia tao anatin'ny gropy no efa nomeny tompo izay raha tsy diso azokeriko tamin'ny latsinainy izy iny misaotra tompoko, dia efa nomeny tompo zany io teny io hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola hita izy. Ry havana, Jesosy mihitsy no mibaiko antsika hitady azy. Hitady azy. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 55, 9 no raisintsika ka hatramin'ny 7. Io zany no raisintsika. Dia misy verset hafa koa zany nomeny fanahy masina avy eo ibebahantsika mantsy avy eo, ibebakantsika rehefa avy eo satria ny teny zay tonga eto dia ho azy mizara aloha, ho anay izay mizara zany izay vao ho an'ny olona satria tsy azo atao mihitsy zany no miteny hoe ho anao ny teny, ho anao izay miaino. Tsy ho anao izay miaino ihany ny teny. Na inona teny tonga eto zany eto fanahy masina dia ho anay izay mizara aloha zany zany vao ho anao. Izany tena tokony ho izy satria isika zany amboarin'ny tompo avokoa. Tsisy mendrika, tsisy tanteraka isika. Fa ny tompo manamboatra antsika foana zany mba hatongavantsika ny an-danitra araka ny rahateo hoe ny lampan'Andriamanitra no ivorian'ny olona. Raisitsika ten'Andriamanitra Isaia 55:9 ka hatramin'ny 7. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka afoy ny lalany ny ratsy fanahy, ary afoy ny heviny ny tsy marina, ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny. Fa mindrafo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika, fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy. Fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny tompo. Fa tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Amen. Ry havana, eto ny tenin'ny tompo dia manambara izany fa isika dia mila mitady azy dia mbola hita izy. Mila mitady any tompo isika satria mbola misy fotoana zany hitadiavantsika anazy.
Tiantsika Jesosy. Matoa izy mbola miantso antsika foana. Ry havana, tsisy olona maty raha tsy efa tonga ny fotoana andro izay tadidio izay. Nefa ny alohantsika hiala ity dia ny tompo zany manao izay azo ny atao mba hiverenantsika aminy. Fa rehefa tsy mankatò zany isika, dia rehefa tonga zany fahafatesana raha mbola tsy tonga zany Jesosy dia very isika. Very isika. Ka eto zany ny tompo mitenentsika zany izy androany hoe mitadiava ay, tadiavan'i Jesosy zany. Io zany no ibebahantsika avy eo. Fanota avokoa rehetra mitadiava ny tompo dia mbola mety ho hita izy. Amen. Zany hoe mbola hita zany Jesosy amin'izao. Tsy akory hitantsika maso hoe io dia hitantsika io Jesosy. Marina fa mahita izay nomeny tompo fahameza-pahasoavana sy tena mitady azy koa. Tena mitady azy amin'ny fo sy fanahy. Tena hoe madio tanteraka dia mahita an'i Jesosy amin'ny fahitana na amin'ny nofy, asehon'ny tompon'ny lanitra na koa asehony koa zany ny afobe. Dia koa zany na koa anatin'ny nofy zany anatin'ny fahitana. Ry havana, tena mahita ny tompontsika, tena marina izany. Marina izany satria Jesosy zany izy tsy mangina mihitsy Jesosy hatramin'izao. Tsy mangina mihitsy ny tompo hatramin'izao satria izy no naharentsika. Izy te hamonjy antsika. Fa isika zany no indraindray tsy mahatsapa ilay fitiavan'ny tompo antsika. Eto zany dia miteza ny tompo hoe mitadiava ny tompo ny ten'Andriamanitra hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ry havana, mbola akaiky Jesosy. Tena mbola akaiky ny tompo amin'izao tsika miaina izao. Fa rehefa tonga ny fotoana hahafatesantsika dia vita hatreo. Izao zany dia mbola misy ny fotoana hiantsontsika azy koa. Hiantso azy tsika rehefa avy eo. Hiantso azy tsika rehefa avy eo. 7, aoka afohy ny lalany ny ratsy fanahy, ary afohy ny heviny ny tsy marina, ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamantsika, fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy. Amen. Hitanareo sa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tena tiantsika ny tompo, tiany isika ary tena maminy ary izy zany miteny amintsika hoe mila antsika mahafohy ny lalantsika, lalana ratsintsika zany. Isika indraindray dia manao lalana mandeha makany amin'ny fahaverezana. Raha vao ohatra ka isika no mibaiko ny programantsika amin'ny lalantsika dia tsy mety mihitsy. Fa very isika satria tsy lalan'ny tompo io. Raisitsika ohatra amin'ny zazakely anankiray. Raha ohatra mananjanaka ianao, miala tsiny aminao izay mbola tsy mananjanaka. Raha ohatra mahita zazakely anankiray dia tsy afaka izaza iny ohatra andeha hipita irery. Fa tsy maintsy tampitanana izaza iny. Tsy zazakely mihitsy hoe roa taona ka hitanao mipita irery. Tonga izany raha ohatra ka hoe ny reniny na ny rainy na ilay olona miaraka aminy ohatra hoe variana dia mety voan'ny accident ilay zaza. Izany ny fanoharana tiako ambara eto. Fanamasina no mitarika eto. Dia ilay fisarisana hoe isika izany ilay zazakely io. Isika zany io. Raha mandeha isika ka tsy mitana ny tanan'ny tompo, satria ny tompo dia manome ny tanany amintsika. Tantanan'ny tompo zany isika. Ka raha manala ny tanantsika tsika amin'ny Jesosy dia zava-dozany anjoantsika. Ohatra ilay zazakely zany mety voan'ny accident satria tomobila mandeha mafy na mandeha mora, mety variana ilay sôfera na mandeha mora ary dia tsy mahavoatsindry ny frein fa voahitsaka ilay zaza. Raha mandeha mafy moa tena zava-doza zavatra manjo. Ka isika zany tena hoe zazakely eo anatrehan'ny tompo. Izay ilay ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy tsika miova ho tonga toy zazakely izay vao tafiditra fanjakana lanitra. Tena mary zany tompo, tena mary zany. Tsy maintsy tsika mamela ny atantsika rehetra ao anatrehan'i Jesosy. Dia hoe tia aho Jesosy tsy izaho intsony tompo no migidy ny fiainako Jesosy fa iainao anao aho Jesosy ankatoanao aho Jesosy fa tsy mahavita tenako. Izay ilay hoe aoka afohy ny lalany ny ratsy fanahy, ary afohy ny heviny ny tsy marina. Isika rehetra io, satria tsika mpanota, tsika tsy mendrika, dia mila isika mahafohy lalantsika. Ny lalana izay alehantsika dia mila tsika mahafohy izay hevitra ataontsika zanak'olombelona. Raha izaho fotsiny izao ambarako aminareo
raha ny programa ny fiainako, programanay mivady koa zany dia tsy tahaka ny fitantanan'ny tompo ahy mihitsy. Tena zavatra hafa mihitsy ny programanay aty ampitan-dranomasina. Fa noho izanakatoan'i Jesosy dia fantatry ny vadiko tsara fa ny tompo no alohany, na tiako araha ny vadiko, dia ny tompo nanamboatra ny fony nanekeny any koa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny anompoko an'ny tompo 100%. Hitanareo zay le izy, satria rehefa tsy ny tompo ianao zany, na izana ianao, rehefa tsy ny tompo isika dia mila zany isika tena hoe miaino any tompo, mankatoa ny tompo fa tsy miaino ny vaditsika na ndray aman-drentsika raha mbola tanora ianao manaraka ato na koa hoe olona zay miara-mipetraka aminao na iza io, fa ny tompo zany no arahanao. Rehefa manaraka ny tompo anao dia Jesosy manokatra ny lalana rehetra, ampazava ny lalantsika. Zay zany amin'ny Jesosy, zay ny aminy tsisy lalakafa zany ahafahantsika mandeha hoe ty angamba mety kokoa eken'i Jesosy. Tsy tompoko, izy mihitsy no manome lalana dia itsika manaraka fotsiny isika. Izy zany no mibaiko, ohatrantsika hoe miasa ihany zany io. Za moa niasa efa nijanona satria najanony tompo zany fa tamin'ny asa teo aloha, ho anareo zay miasa koa amin'izao, tsy maintsy miaino ny patron anao ianao. Za teo aloha tamin'izany asa, na ohatra hoe marary ny ankizy any am-pianarana dia tsy maintsy mitelefona ako satria zany ny fiasana isako tsy afaka zany hoe satria tsisy patron zany amin'ny fiasana isako zany mandeha amin'le toerana anovako le travail ataoko zany le amin'ny toyage ohatr'izany. Fa ny patron zany tsy eo, fa patron any Bruxelles, any amin'ny toerana misy ezokerika alavitra be miala eto satria fanalavitra mantsy zay Menada, presque à peu près eo amin'ny 200 kilomètres eo zany ambany kely 200 kilomètres eo misy any Menada. Dia any zany ny société misy ny esako. Fa aty zany ny posta esako zany aty toerana misy anay aty ambanivohitra aty. Dia zavatra misy zany na dia hoe andeha hikarakara ny zanako ary hoe tsy salama zany zanako any am-pianarana, dia tsy maintsy mitelefona ny any am-piasana zay vao afaka mamela an'le asako dia mandeha koa mikarakara ny zanako. Zay koa tsika amin'i Jesosy, isika tsy afaka mandidy izay programa nomeny tompo antsika. Fa tsy maintsy mangataka amin'i Jesosy mety ve ty? Sitrakao ve ty sa tsy sitrakao? Zany tsika amin'i Jesosy. Izy zany no lehibe, izy zany no mandidy. Fa raha ohatra ka hoe tsy miaino ohatra hoe ny tenin'ny patron zany tamin'ny contrat tamin'ny début hoe rehefa misy zavatra olana dia miteny amin'ny fiasana. Koa tonga dia nataoko zany hoe iny fa tonga dia mandeha fotsiny voaroaka ahako. Ohatray koa zany tsika amin'i Jesosy. Jesosy tonga dia hiala izy no miala. Mangina ny tompo rehefa tsy mety ny ataontsika. Avelan'ireo isika, zay ny amin'i Jesosy. Ka izay tsika zany hitady ny tompo zany tsika anio, satria tsy haiko ny fiainanao. Mety navela ny tompo ianao amin'izao fotoana izao. Satria tsy ny lalan'ny tompo no narahinao. Ary koa mety tsy mety mafoy ny hevitranao koa ianao. Dia anio miantso anao Jesosy, mitady ianao izy. Mitady ianao ny tompo, mitady ahy ny tompo mba anarantsika azy, ankatoavantsika azy. Araka ny teny koa eto hoe ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny isika izany fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'ny Andriamantsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Amen. Tsara be izany. Ny tompo hamela ny heloka antsika rehefa tena mangataka aminy isika, ho avela ny heloka antsika. 9 fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako hoy ny tompo. Fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Amen. Ry havana, io teny io dia tena hoe mampieritreritra mihitsy tamin'izay mivavaka alina, dia tena hoe ny fihevitry ny tompo tsy mitovy mihitsy amin'ny fihevitra antsika zany. Ary koa zany tena hoe ny lalany dia tsy mba lalantsika, araka ny teneniko teo. Dia 9 tena hoe napetritray tamin'ny alatsinainy teo zany dia hoe fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no ahavo lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Amen. Ry havana, raha mijery tsika n'io lanitra ambony io, jerevo
ny fahalaviran'ny lanitra amin'ity tany ianantsika ity. Mifanalavitra be mihitsy io lanitra sy ny tany io. Raha ohatra mandeha moa ianao anaty fiaramanidina ho an'izay efa nandeha anaty avion zany dia tena hoe rehefa eny ambony eny ianao, rehefa ambony rahona izany, aty ambany rahona mbola mahita kely ihany ny tany, mahita kely hoy aho. Fa rehefa tena ambony rahona ianao dia tsy mahita n'inona intsony. Fa raha ohatra ka hoe mandalo zany ianao ka hoe misy malalaka kely zany entre an'ilay rahona eo ambany eo dia mahita kely, tena kely. Ry havana, ny fahalaviran'ny lanitra sy ny tany dia manambara ny tenin'ny Tompo eto hoe tahaka ny avony io zany ny lalan'Andriamanitra amin'ny lalantsika. Ry havana, tena mifanalavitra izany. Mifanalavitra izany. Ary koa ny tenin'ny Tompo hoe sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Araka teneniko teo, isika dia tsy araka ny tian'Andriamanitra ny ataontsika, lalantsika zany tena hoe zao ny ataoko, zao ny ataoko. Nefa ny Tompo hafa mihitsy. Jereo fahalavirany. Raha ohatra ka hoe fanalavitra kely fotsiny eo ihany, fa tena hoe tahaka ny avo lanitra amin'ny tany mihitsy. Ry havana, manomboka an'io dia mangataha amin'ny Jesosy ny amin'ny fiainanao. Hoe Jesosy inona Tompo ny lalana itondrasanao ny fiainako. Dia iteny aminao ny fanahy masina raha tena vonona ianao. Iteny aminao izy ampafantatra ny lalana tokony alehanao. Nefa kosa ny Tompo, arao ny tenin'ny Tompo aminao, satria ny Tompo zany tsy azontsika vazivaziana. Fa zay ho afavintsika no hojinjaintsika. Marina fa hoe hamindra fo amintsika Andriamanitra, araka ny teny eto. Fa io Andriamanitra mamindra fo io Andriamanitra afo mandevona ihany koa io Andriamanitra io. Mampatahotra izany. Mampatahotra izany. Ry havana, rehefa tonga ny Tompo mibedy izay zavatra tena hoe mampieritreritra foana zavatra izay, rehefa tonga ny Tompo mibedy dia tena hoe mibedy Jesosy. Zavatra kely tsy heverinao hoe hibedesan'ny Tompo anao, hitenenany anao, dia tena hoe gaga ianao. Ary matahotra mihitsy rehefa mibedy Jesosy. Za moa rehefa ohatra ka hoe tonga zany ny Tompo miteny dia voahenoko hoe manomboka zany ilay mpanompon'Andriamanitra zany manomboka hoe hiasan'ny Tompo dia mangofotra aho. Izay eo amin'ny Tompo moa zany ohatr'izay. Satria hoe inona no tenen'ny Tompo? Ho bedy ve? Satria ny antony dia zao, mahafaly mare an'i Jesosy miteny, nefany mampatahotra ihany koa satria ho bedy ve ianao sa tsia? Satria araka ny teny eto hoe ny fihevitro dia tsy fihevitrareo. Zavatra kely foana hibedesan'ny Tompo antsika. Zavatra kely foana dia hitenenany antsika, satria tsy mankatoa azy. Ry havana, misy ny afo be, ary izay tsy mankatoa ny Tompo dia ho very. Ho very. Araka ny teneniko teo hoe Andriamanitra tsy antsika vazivaziana, fa izay afavintsika no jinjaintsika. Ao amin'ny bokin'ny Galatiana izany, zafady Galatiana 4:7. Galatiana 4:7. Dia hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no hojinjainy. Trizantsika ny 9:8. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Hitanareo zany? Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana. Ary ny ten'Andriamanitra zany aza mety ho fitahina ianareo. Ry havana, tadidio tsara fa raha tsy mankatoa an'i Jesosy isika dia tsika ihany no vomafy. Isika anie no vomafy. Raha ohatra za tsy mankatoa an'ny Tompo, izaho ihany no very. Tsy anareo izay mijery na izokerika, fa izaho ihany no very raha ohatra ka hoe manao sangisanginy amin'ny fanahiko aho. Io zany tena hoe individuel. Tsika tsiraray avy io. Tsika tsiraray avy io Tompo. Raha isika, raha izaho na ianao no tsy mitandrina ny tenin'ny Tompo ato, araka ny teo hoe mitadiavan'ny Tompo dia mbola hita izy, dia tsy manaraka koa ny hevitry ny Tompo sy ny lalany, dia isika ihany no very, tsy ny olon-kafa zany fa isika ihany no very. Dia jereo ten'Andriamanitra hoe
araka vakitsika teo hoe aza mety ho fitaina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafy ny olona no hojinjaina. Zay mamafy ho an'ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Zay zany le izy le nofo io. Io nofontsika dia manto fotsiny io. Vestany ny vatantsika. Fa le ao anatitsika no tena an'Andriamanitra le fanahy. Nefa io an'Andriamanitra io, raha ohatra isika ka hoe tsy mankatò azy, dia io no ho very any amin'ny elo. Io no ho very mandrakizay. Zay le mampitomba an'i Jesosy. Vatantsika tsy dikany io vovoka io. Aza miala ohatran'io vatantsika io. Andalo io vatantsika io. Aza miany io vatantsika io tsika. Fa le fanahy ao anatintsika ao no ody mandrakizay. Satria ny antony dia zao, rehefa matoritsika amin'ny alina, dia oko tsapanao ny fanahinao zay, raha tena mitompo ianao, iny fanahinao iny miambina iny fanahinao iny. Fa nofonao matory. Matory ny nofonao. Fa le fanahy no miambina. Ka io hoe ny nofontsika zany dia okontsika tsy hijinja. Okontsika tsy hijinja ny fahasimbana avy amin'ny nofontsika. Okantsika tena hoe amafy ho an'ny fanahy. Satria ohatra ka hoe mamafy ho an'ny nofo isika, zay le ten'Andriamanitra azafady. Raha ohatra mamafy ho an'ny nofo isika, dia hijinja isika fahasimbana ho an'ny nofontsika io. Ho simba io nofontsika io, dia ho any amin'ny elo izany. Ho any amin'ny elo mandrakizay izany. Ry havana misy ny elo. Tsy haiko na inona tsy ino. Efa ela ihany no nambara teo satria efa nahita ny elo aho. Ka mampitandrina anao mba tsy hanadina ny tompo ny ranao rehefa tonga ny fotoana ilanao ety. Sahako ny mijoro mihitsy vavolombelona satria zavatra naseho an'ny tompo hitako. Hitany masom-panahiko izany elo izany. Hitako izany. Na lanitra koa. Ka mahatonga anao hoe tsy matahotra ny hijoro na iza na iza. Ka mitandrema tompo zava-doza ny elo. Ary maro ny fahavalo efa naseho an'ny tompo maro. Efa maro video ato manambara ny amin'ireo fahavalo efa naseho an'ny tompo. Misy ny fahavalo tsy vazivazentsika izy ireo. Ary manao zay azony ataony foana amonoana antsika. Ka mila mitandrina tompoko. Andiny fahavalo, izay mamafy ho an'ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Tanareo zany avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Zay le izy. Tsara be sany aleloia, aleloia. Tena hoe fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Zay le fanahintsika. Io efa lehibe io dia fanahy masina io. Satria efa lehibe. Fanahintsika dia efa kely. Avy amin'ny fanahy masina tena hoe izy no mitarika antsika zany amafy ho amin'ny fanahy zany. Izy no mampianatra antsika, izy no manamboatra antsika. Tsika tena mila miova zany tsika tena hoe hiditra any an-danitra. Vakitsika farany eo amin'ny apokalipsy dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Miomany ianao tompoko hibebaka. Apokalipsy 1:20. Araka ny rahateo irantsika teo dia zay moa tokana mandray ity apokalipsy ity satria ny amin'ny lanitra zay ovantantsika enganitsika ho tafiditra any an-danitra tokoa. Apokalipsy 1:20 dia jerevo ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andiny voalohany fotsiny aloha vakitsika. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Sisantsika ny teny. Ary hitako ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voaomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao ny teny hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary eo olony, ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny hatreo aloha. Hitanareo izany? Ho avy ny fotoana izay hitoerantsika any an-danitra. Tabernakelin'Andriamanitra dia trano lay izany. Ry havana, tena ho tafiditra any an-danitra ve isika tahaka ny rahateo? Ho tafiditra any an-danitra ve isika? Satria tsy izay rehetra akory hoe mihira ny hira iny. Malaza be ny hira iny amintsika gasy ary tiantsika iny hira iny. Matoky aho fa tianao koa le hira. Tena tiako iny hira iny. Ry havana, tsy ho tafiditra lanitra avokoa.
misy ny ho diso fanantenana, misy ny ho diso fanantenana. Rehefa avy eo dia ampibebaka anao izokerika raha ohatra ka andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Antanyanao izy avy eo dia afaka ianao mandray ny tompo ho mpamonjy anao sy ho tomponao. Mbola fotoana izao. Teo aorianan'izay mila ianao mitady olona anao batisanao amin'ny ranobe. Dia manompo any tompo avy eo, manaradia azy mba tsy voafandriky ny fahavalo. Ry havana, araka tena Andriamanitra eto dia tena ho tafiditra any an-danitra va isika satria tsara be ny eo amin'ny andininy fahatelo hoe ary nandray feo mahery avy teo amin'ny sezafendrianana ao ny teny hoe indro ny tabernakelyn'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy. Ary ireo ho olony ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Hitanareo izany? Tena hoe Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy, eo amintsika zany. Fahasambaram-be izany. Eo amintsika ary dia ho andriamantsika zany izy. Eo aminy dia ho andriamaniny. Dia jerevy tsara tena Andriamanitra eo amin'ny andininy fahaefatra. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Hitanareo izany? Ry havana, ho lasa ity tany iainantsika ity. Io nofontsika io iaho aza miaina io nofontsika io. Aza miaina ny zavatra ety ambonin'ny tany. Fa aoka ianao anomana ny mandrak'izainao. Satria jerevy ny ten'Andriamanitra, jerevy ny amin'ny andininy fahafito, tonga dia andininy fahafito isika sy fahavalo. Izay maharesy no andova izany zavatra izany. Ho andriamaniny ao ary izy ho zanako. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Hitanareo izany? Misy tompoko ny afo be. Misy tompoko ny afo be. Ny zavatra raisiko fotsiny dia hoe ny mpandainga. Ny mpandainga zavatra kely ny fandaingaina. Kely ny fandaingaina. Tena zavatra kely. Io ilay teneniko teo hoe Andriamanitra fitiavana ary dia tsy mivazivazy amintsika izy, hibebaka isika tompo. Eto zany na lainga fotsiny ny ara navoaka ny vavantsika dia afo be ny andry. Ho vitsy ange no any an-danitra raha tsy miova ho vitsy. Tena mila antsika tena hoe mifeny tena antsika io nofo mihitsy io mihitsy no mampanota antsika io. Nefany ho levona io satria ny tany ara ho lasa, ny lanitra koa ho lasa, fa ho tonga ny tany vaovao sy lanitra vaovao. Dia itsika ve dia hifikitra amin'ny olombelona ety ambony tany sy amin'ny tenantsika. Ry havana, ho very ianao, miova, mijoro, mibeba. Mitadiava ny tompo dia ny mbola hita izy. Andaontsika andohaly ka hibebaka natrehan'i Jesosy. Oka ianao hitarana amin'ny tompo, aza mieritreritra mihitsy hoe hijery olona, enao no jerevo. Jerevo ny fanahinao. Na misy olona akaiky ianao, tsy ny tompo izany. Fa vonjeo ny fanahinao, mitadiava ny tompo. Ary mangatafa amin'ondrena amin'i Jesosy, mangatafa melana aminy mba tena ankatoa azy amin'izay ny lalana tokony alehanao. Za koa anao toy izany satria mitovy avokoa tsika rehetra. Mila antsika tena mangataka amin'ny tompo Jesosy hanaraka ny lalanao a Jesosy. Anao sitraponao a Jesosy fa tsy ny sitrapoky intsony. Andohaly ka isika tompo hibebaka. Ho anao tsy afaka mandohaly ka raha tsy salama dia ny tompo no mahita. Fa raha afaka mandohaly ka dia mandohaleva tompo satria ny lohalika rehetra mila mandohaly ka natrehan'i Jesosy. Satria izy no mahita anao, za tsy mahita anao. Amen. Ndohaly ka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy nare ny teninao Jesosy, family izay mitady ianao dia mbola hita ianao. Dia mbola hita ianao tompo, satria Jesosy ao avy ny fotoana Jesosy. Tsy hamalinao intsony ity tany ity. Tsy hamalinao intsony anay Jesosy satria efa hidy ny boky ny fiainana. Satria efa hiteny ny ray fa vita dia mpiakatra anay zanakanao ianao.
ka mangataka aminao Jesosy dia mbola misy ny fotoana Tompo mamela anay. Engany Tompo mba tsy ho tavela aty izahay. Ka indray tsy Jesosy mandohalika eo anatrehanao. Zay afaka mandohalika Tompo. Mitondra ny tenanay tsiraray avy eo anatrehanao. Mitondra ny tenanay Tompo malala satria mpanota izay. Tsy mendrika izay. Tsy afaka manamary tena izay Jesosy aho. Fa samy mpanota avokoa Jesosy. Mibebaka Jesosy eo. Mamindrafoa ny amin'ny tsy famendrehanay. Mamindrafoa ny amin'ny fiteninay aloha Jesosy eo. Ny vavanay miteniteny foana Jesosy. Impiry zay Tompo no tsy manka toanao. Impiry zay Tompo no manao programa tsy araka ny sitraponao Jesosy. Jesosy malalao. Mifona aminao aho. Mangataka ny famindraponao Jesosy. Mamela ny heliko ianao Jesosy. Mamela ny tsy famendrehako ianao Jesosy. Mamelako ianao Tompo zanakao rehetra zay mandohalika amin'izao fotoana izao. Na oviana Tompo no henony ny teninao. Satria Tompo mety misy mbola any am-piasana ka tsy afaka andohalika. Fa rehefa tonga any an-trano misy Tompo ka mibebaka aminao Jesosy dia aoka ianao hamaly azy. Aoka ianao hiaino azy Jesosy io. Tompo malala o, mamindrafo. Mamela Jesosy anay. Diovy ny vavanay Jesosy. Diovy ny vavanay Tompo. Satria Tompo, ny tezy avoaka ny vavanay Jesosy a. Io Tompo no hanamarinanao anay. Na io koa Tompo no hanamelohanao anay. Jesosy malala o, ny fahavalo dia miandro foana Tompo handravanay. Fa ianao Tompo mbola miantso anay hibebaka eo anatrehanao izay. Ka mifona Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny vavako Jesosy. Mangatany rany Tompo hanadiovany ny vavanao. Mangatany rany Tompo amelany ianao. Tompo diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavako. Diovy amin'ny ranao Tompo ny lelako Jesosy io. Mba hanomboky hiteny zavatsoa. Hanomboky hiteny zavatsoa. Tompo diovy ny lelanay. Mba tsy handaingalainga Jesosy io. Diovy ny lelanay Tompo mifona aminao Jesosy. Mba tsy te zavatra diso Jesosy io. Ifonana aminao avokoa Jesosy a. Zay tsy araka ny sitraponao. Tsy afaka manamary tena izay. Fonana aminao Tompo ny amin'ny fiteninay. Fonana aminao Tompo ny amin'izay avoaka ny vavanay tsy araka ny sitraponao. Sasao Jesosy amin'ny ranao izay. Diovy amin'ny ranao ny lelanay. Diovy amin'ny ranao ny vavanay Jesosy io. Mba hiteny araka ny sitraponao. Anajanao Jesosy. Anajanao Tompo ary akatoanao. Jesosy malala o. Mamindra-fo aminay. Mamindra-fo aminay Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Izay tsiraray avy. Satria ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no Andriamanitra masina indrindra Jesosy. Kasio Jesosy zanakao eran-tany. Kasio Tompo. Satria ianao Jesosy. Ianao le mandohalika anatrehan'ny iray. Mitondra anay Jesosy io. Eo anatrehan'ny iray Jesosy. Mibebaka ho anay. Ka mamindra-fo aminay Tompo. Diovy Jesosy koa ny fijerinay. Fijerinay zanak'olombelona Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy amin'ny ranao. Satria Tompo, vao mijery izay dia mitsaratsara Jesosy io. Maro zavatra hitanay eo alohanay Tompo malala o. Ka ny fijerinay Tompo sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Maro zavatra hitanay eran-tany Jesosy. Maro zavatra hitanay eran-tany Jesosy io. Diovy ny masonay mba hadio. Diovy ny masonay Tompo mba hadio. Diovy Tompo ny masonay. Alao Jesosy ny fijery miavona rehetra. Alao Jesosy ny fijery tsy matotra rehetra Jesosy io. Tompo diovy ny masonay. Diovy masonay Tompo variana amin'ny zava-poana Jesosy io. Amin'ity tany ity. Amin'ity tany ity. Ka mifona aminao Jesosy io. Mifona aminao Jesosy io. Sasao ny masonay. Sasao ny masonay Tompo amin'ny ranao soa. Sasao ny fijerinay Tompo mba ho tahaka ny fijerinao. Ianao le mpamindra-fo. Ianao le be fitiavana. Ianao le manetry tena Jesosy io. O ka ho toanao Tompo ny fijerinay. O ka ho toanao Tompo ny fijerinay. Mba ho fijery ahity Jesosy io. Fijery ahity Jesosy io. Ary fijery Tompo mandinika ny any an-danitra mandrakariva. Tompo malala o, amboary izay. Amboary ny masonay. Tompo ny fisananay koa Jesosy io. Oka ianao radio ny fisananay tsiraray avy. Sasao ny sainay Jesosy. Ny fievitranay rehetra tsy araka ny sitraponao. Oka ianao Tompo hamindra-fo aminay.
mamelanay Jesosy. Ipitry tompo no misaina Jesosy nefa tsy araka ny sitraponao, nefa tsy araka ny lalanao Jesosy mifona aminao, nefa tsy araka ny hevitrao mifona aminao Jesosy tompo malala araka ny tenao tsy fa lalanao dia tsy lalanay ka mifona Jesosy, mifona tompo amin'ny tongotray koa zay andehanany tongotray mety toerana tsy akasitranao Jesosy nefa ny andehananay Jesosy ka mifona aminao Jesosy, mifona aminao Jesosy satria mahavery anay izany, mahavery anay izany tompo malala ka sasao amin'ny ranao ny tongotray, sasao amin'ny ranao Jesosy ny tongotray, sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay tompo mba hanana hevitra ho toanao, mba hisanany any an-danitra Jesosy fa tsy ny etỳ an-tany, mba hisanany any an-danitra tompo fa tsy ny etỳ an-tany Jesosy satria any aminao tompo fanirinay, any aminao Jesosy no fanirinay mandrakizay. Jesosy malala mangataka aminao Jesosy diovy koa ny sofinay, diovy ny sofinay am'zay no renesinay Jesosy malala. Tao tompo ny teniteny foana Jesosy ndray koa tompo ny hira azo tontolo zao mandalo anatin'ny sofinay Jesosy diovy ny sofinay Jesosy, diovy ny sofinay tompo mba hadio eo anatrehanao, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy satria anao no afaka manadio anay, ianao no afaka mamela anay Jesosy tompo, ny tananay zay no raisy ny tananay tsy araka ny sitraponao, tsy araka ny sitraponao, diovy ny tananay tompo malala diovy ny tananay tompo, mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy, mamindra fo tompo aminay tsiraray avy, tompo diovy ny tsiraray avy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay Jesosy, ny tananay Jesosy. Eto anao fanahy masina mampafantatra fa misy olona rehefa miresaka dia manakona ny tanany amin'ny vavany amin'ny fifosana. Jesosy malala mibebay ianao raha manao izany ianao, mibebay ianao raha manao izany ianao, ary ny olona tia manondronondro koa amin'ny tanana, mibebay ianao tompo, mibebay ianao tompo fa miantso anao Jesosy, miantso anao Jesosy mitadiava azy dia mbola hita izy. Jesosy mamindra fo amin'ny olona tsiraray avy Jesosy. Oky ianao andova ny tsiraray avy, oky ianao anamboatra ny tsiraray avy, tompo malala amboary izay, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy malala oky ianao Jesosy anadio anay tanteraka Jesosy manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay, manomboka amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy malala ny fonay tompo, ao tompo no lapanao, ao no tranonao Jesosy, araka ny teninao Andriamanitra fa tempolonao zay fanahy masina, tempolonao zay Andriamanitra velona ka ny fonay tompo tokony ho mendrika hitoeranao, tokony ho mendrika hitoeranao Jesosy nefa impitry zay tompo no mahaditsy fanantenananao Jesosy malala ka mialy ianao Jesosy, diovy ny fonay Jesosy, diovy ny fonay Jesosy amin'ny ranao soa. Oky ianao tompo hanalany hevitrevitra rehetra anatin'ny fonay, diovy ny fonay tompo satria Jesosy mihevitra araka ny nofinay izahay fa tsy araka anao Jesosy, tsy araka ny fanahy izay napetraka ao anatinay ka diovy tompo ny fonay Jesosy mba hadio anatrehanao, diovy ny fonay tompo mba hadio ao anatrehanao, sasao amin'ny ranao Jesosy eny tompo anao anadio anay, alao tompo anatinay Jesosy ny fahatezerana, alao anatinay tompo ny fahasikana, alao anatinay tompo ny teniteny foana, tompo diovy ny fonay Jesosy mba ho mendrika anao, tompo alao anatinay koa tompo ny tsy mahay mandefitra, tompo malala oky ianao Jesosy anala tompo ny toetra tsy mendrika rehetra, oka tompo anetry tena izay tahaka anao Jesosy, ianao Jesosy dia manetry tena, ianao le Andriamanitra nefa Jesosy dia tonga ianao nanetry tena Jesosy, amboary zay Jesosy, amboary zay Jesosy mba ho mendrika ho anao, mba ho mendrika ho anao Jesosy, tompo malala sotronay ny ranao, sotronay ny ranao Jesosy anadio ny taovanay manontolo, anadio ny taovanay manontolo, sotroy ny rano Jesosy, tsy hitanao maso ny rany Jesosy satria ara-panahy izany ka manana finoana, izy no anasitrana anao, izy no anafaka anao raha tena mino ianao, raha tena mino ianao. Tompo sotroko Jesosy ny ranao Jesosy, mikory anatin'ny taovako, mikory anatin'ny tenako Jesosy
Ny ranao Jesosy no afaka anadio Jesosy ny taovako manontolo. Ny lalan-drako Tompo, kendritraka hatramin'ny lehibe indrindra. Tompo malala o, oka ianao Tompo andoro. Ny loharanoko aretina rehetra, dia mitady fora anatin'ny taovako, anatin'ny tenako Jesosy. Okanao Tompo andoro Jesosy o. Loharanoko entina rehetra Jesosy a, dia mitady fora Tompo anatin'ny olona izay miantso anao amin'izao ora sy fotoana izao. Okanao Tompo anadio Jesosy a. Diovy sisa ny ranao soa. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny taovanay tsiraray avy. Ny tenanay tsiraray avy. Afao zay Jesosy o. Diovy zay Jesosy o. Ny ranao Tompo no raha sarobidy teo ambony antsy-fijaliana Jesosy a. Ka na dia goty ray ara Jesosy o, dia efa mahasitrana anay. Efa mahasitrana anay. Efa afaka manadio anay tsiraray avy. Diovy Tompo amin'ny ranao soa. Diovy Tompo amin'ny ranao soa. Mamelà ny elokay Jesosy o. Mamelà ny elokay Jesosy o. Mba tsy ho tonga aminay Jesosy a, ilay hoe miantso izay hoe tompoko, nefa ho ianao hoe tsy fantatra akory ianareo. Miala amiko Jesosy o. Mamindra fo aminay Jesosy o. Mamindra fo aminay Jesosy o. Mamelà anay. Mamelà anay Jesosy o. Amboary izay. Avao zay Jesosy malala o. Tompo mangataka ny fanahinao, hitarika anay mandrakariva. Amboary zay Jesosy o. Oka ianao amindra fo. Oka ianao amindra fo aminay tsiraray avy izay mibebaka zao. Tompo malala o. Mitondra kosa Jesosy a, any gasy rehetra eran-tany. Tompo malala o, mibebaka izay ho an'ny malagasy rehetra eran-tany Jesosy o. Mifona ho an'ny gasy zay Jesosy o. Mifona ho an'ny malagasy Jesosy o. Mifona zay Tompo ho an'ny tsiraray avy. Oka Tompo, ho hisy finaminana amin'ny tandrazanay Jesosy malala o. Oka ianao andamina Jesosy a, ampanetry tena ny gasy tsiraray avy. Mba hifankatia Jesosy o. Amboary ny tsiraray avy Jesosy o. Hifankatia Tompo, hiala amin'ny ratsy fanao rehetra Jesosy a. Mamindra fo Jesosy amin'ny gasy. Afao Jesosy amin'ny fahazanan-jasy rehetra Jesosy malala o. Ny gasy eran-tany Jesosy malala o. Tompo malala o, afao Jesosy o. Mamelà ny Madagasikara. Mamelà ny Madagasikara Jesosy o. Manomboka any amin'ny mpitondra firenena Jesosy o. Ka hatramin'ny kely indrindra Jesosy o. Mibebaka izay ho an'ny tandrazanay. Mibebaka izay ho an'ny tandrazanay Jesosy malala o. Satria Tompo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao Jesosy o. Ka mifona Jesosy ho an'ny malagasy rehetra. Mifona Jesosy ho an'ny mpijangajanga rehetra. Mifona Tompo amin'ny mpanao kolokolo rehetra. Mifona Tompo amin'ny mpangalatra rehetra Jesosy o. Mifona Jesosy o. Ny amin'ny mpivarotsana rehetra Tompo dia mibebaka ao izy rehetra Tompo malala o, satria Tompo tianao avokoa ny olona rehetra. Tianao avokoa ny olona rehetra Jesosy malala o. Mifona Jesosy o. Mifona Tompo an'izy ireny. Oka ianao Tompo nikasika ny tsiraray avy. Hiditra an-tsehatra Jesosy o. Hiditra an-tsehatra Tompo. Hikasika ny tsiraray avy Jesosy o. Sakafo ny masom-panahy ny tsiraray avy. Sakafo ny masom-panahy ny tsiraray avy. Mifona ho an'ny mpanompo sampy rehetra Jesosy malala o. Tompo malala amboary izy ireny. Kasio Jesosy o. Oka ianao anova ny tsiraray avy. Mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Mangataka ny fidiranao an-tsehatra Jesosy o. Oka ianao Jesosy o. Hiditra an-tsehatra. Anafaka ny malagasy rehetra. Anafaka malagasy rehetra Jesosy o. Tompo malala o. Zanakao eran-tany koa Jesosy o. Hoentina eo aminao Jesosy o. Mifona ho an'izy ireny Tompo malala o. Mamindra fo Jesosy, amboary. Amboary Tompo, zanakao eran-tany. Avaozy Jesosy a. Amboary Tompo. Kasio Jesosy a. Oka ianao Tompo anafaka. Anafaka zanakao tsiraray avy eran-tany. Mibebaka izay Tompo amin'izao tontolo izao. Tompo malala o. Efa ho avy ianao Jesosy. Zavatra miseho eran-tany Tompo. Eo ny guerre maro samihafa. Tompo mamindra fo. Mamindra fo Jesosy o. Eo koa Tompo ny tremblement de terre Jesosy o. Mangataka aminao Tompo. Mbola maro ireo olona ambany tany Jesosy malala o. Any amin'ny toerana izay misy ny tremblement de terre. Mangataka Tompo ny fanafahanao. Avoty Jesosy o. Afao Jesosy o. Izay mbola tokony velona Tompo any ambany tany Tompo. Any amin'ny toerana izay misy tremblement de terre amin'ny côté Thaïlande Jesosy a. Mangataka aminao Jesosy o. Mangataka ny famindram-ponao. Satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Jesosy o. Afao koa ireo zanakao Jesosy a. Izay mijaly Tompo anatin'ny persécution. Anatin'ny persécution Tompo. Mibebaka ao izy ireny Tompo malala o. Mamindra fo Jesosy amin'izy ireny. Afao Jesosy ny mijaly. Afao Tompo ny mijaly Jesosy o.
Avoto Jesosy ny zanakao eran-tany. Avoto Jesosy eo. Ireo mijaly tompo maro izy ireny Jesosy anatin'ny persécution Jesosy eran-tany. Tompo malala mitondra bavaka kosa Jesosy malala andreo olona zay mitory ny teninao. Ireo zay voatafoka Jesosy eo maro izy ireny tompo eran-tany. Maro Jesosy ny voasambotra Jesosy hitanao tompo zavatra miseho aty ampitan-dranomasina Jesosy malala tsy afaka mitory ny teninao Jesosy fa misy ny samborin'ny polisy Jesosy malala ary sakanana Jesosy tsy mahazo manambara anao. Jesosy vonjeo ny zanakao tsiraray avy. Vonjeo tompo afao Jesosy anatin'ny fasairanana maro Jesosy malala satria ho avy ianao. Satria ho avy ianao Jesosy ka mangataka ny tana maherinao. Mangataka ny herinao tompo malala satria ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no masina indrindra. Jesosy malala efa niteny ianao. Efa niteny ianao tompo hoe ho roainy devoly ny andositrareo izy. Ka raisina Jesosy ny fahefana sy ny hery avy aminao. Raisina tompo fahefana sy hery avy aminao ka hitsanga zay Jesosy androka ny asany maizina. Raha mbola tsy mandroka devoly ianao dia arao ny teny. Arao zay teneninay satria raha ohatra ka tsy mahainao mandroka devoly dia fantatrao tsara fa fahavalo tsy hisangisangy aminao. Fa hoeninao fa arenao ao anatinao ny anarana devoly zay tokony ho roainao. Satria ny fanamasina hiasa rehefa tena vonona ianao. Rehefa tena vonona dia aoka ianao hiteny anaraka zay teny fanamasina anatinao amin'ny devoly izay tsapanao fa misy dia roay aza matahotra. Aza matahotra fa ny tompo no ampahery anao, hanomera anao androanao izany. Ka mananao Jesosy efa nitsangananay, androanay ny asa matin'ny satana rehetra. Raisinay Jesosy ny hery sy ny fahefana Jesosy. Raisinay ny fitaovam-piadiana rehetra Jesosy araka ny teny amin'ny bokin'ny Efesiana toko 9 Jesosy 10:10. Raisiko tompo ny fitaovana rehetra, ny hery avy aminao, ny sabatra Jesosy ka hitsangana Jesosy androka ny asan'ny fahavalo. Ka miaranao tompo avy any Nazareta, mandidiko sy androako, ny asa matin'ny satana rehetra, mialinareo fa toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy davaka ny hery ny plasareo satana, potehiko amin'ny raha Jesosy. Raha tokantranoko nareo tsy manan-kery, tsy manam-pahefana fa toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy mivenandavaka ny herinareo satana, potehiko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo devoly mpangalatra fanampamitaka rehetra dia potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Eto tanareo davaka ny herin'ny plasinareo, potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo devoly ny Jezebela, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Miala ny produit, ny fofona ratsy rehetra zay miaraka ao tokantrano dia tsy ambinina fa toroko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo zay nanaraka ny akonako avy any ivelany evany, potehiko amin'ny raha Jesosy. Tsy tafiditra atonareo fa raha Jesosy mandravarava, raha ny tompony ambaravarany tranoko fa potehiko amin'ny raha Jesosy nareo. Mialinareo davaka ny herin'ny plasinareo. Mialinareo devoly ny sirena, potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Mpitondra aretina, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Davaka ny herin'ny plasinareo. Eto davaka ny herin'ny plasinareo. Toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo, toroko amin'ny raha Jesosy. Efa raisinareo any plasinareo. Miala devoly ny dragona fitoloha, tapahako amin'ny raha Jesosy. Tapahako amin'ny raha Jesosy. Tapahako amin'ny raha Jesosy. Efa raisinareo davaka ny herin'ny plasinareo. Fodraheko amin'ny raha Jesosy. Fodraheko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo fanampamitaka rehetra, ny asa maizina rehetra, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Eny amin'ny elon'ny rivotra eny, tsy ambininareo. Efa raisinareo ny aloko fahafatesana, potehiko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Miala devoly ny fahafatesana, potehiko amin'ny raha Jesosy. Miala amin'ny ankonako, miala amin'ny fiainako, potehiko amin'ny raha Jesosy. Fa raisinareo miala devoly mpanimba ny asan'Andriamanitra, mpanafika rehetra dia potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Ravako amin'ny raha Jesosy. Ravako amin'ny raha Jesosy. Ravako amin'ny raha Jesosy. Mialinareo devoly mpamosavy, potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Tsy manafikafoka ny akonako, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Mialinareo devoly rehetra mandringana, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Davaka ny herin'ny plasinareo efa raisinareo. Efa raisinareo. Mialinareo, mialinareo tsy ambinareo efa raisina. Toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Davaka ny herin'ny plasinareo satana, any plasinareo. Miala devoly Lucifera, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Vera davaka ny herinareo. Miala devoly Beelzebuba, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Davaka ny herin'ny plasinareo. Eto tanareo, eto any plasinareo. Nareo mialinareo fanaratsy rehetra, mialinareo devoly vazimba, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Miala tokantrano tsy ambininareo. Tsy miafikafinà, toroko amin'ny raha Jesosy. Devoly ny kalan'olo, toroko amin'ny raha Jesosy. Toroko amin'ny raha Jesosy. Efa raisinareo. Any davaka ny herin'ny plasinareo. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Potehiko amin'ny fanahy rehetra. Ninona izany zay mitady ny anafika, tsy ambinina na ny asan'Andriamanitra zany. Potehiko amin'ny raha Jesosy. Efa raisinareo, tsy ambininareo. Ny davaka ny herin'ny plasinareo Nazareta. Anareo mandrakizay donia.
Totranao Jesosy. Rakofy Jesosy ny ranao, ny tokantranonay, ny momba anay manontolo mangatany raha Jesosy andrakotra ny tokantranonao, andrakotra ny tenanao satria ny rany ihany no afaka mandrakotra anao sy miaro anao. Tompo mangataka ny ranao Jesosy andrakotra anay. Rakofy Jesosy amin'ny ranao, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny tenanay tsiraray avy. Rakofy amin'ny ranao Jesosy ny momba anay tsiraray avy. Tompo malala mila ny ranao zahay. Mila ny ranao Jesosy malala ho andrakotra anay. Rakofy amin'ny ranao Jesosy ataovy mihitsy fihetsika amin'ny tananao. Marakofy amin'ny ranao Jesosy andrakotra anay Jesosy andrakotra ny tena amin'ny lohako hatramin'ny tongotro. Ranao Jesosy andrakotra ny ankohonako, andrakotra ny tenako, andrakotra ny fananako Jesosy. Ka na miditra na mivoaka Tompo dia mbola eo aminao ihany. Na miditra mavoaka Jesosy mara dia eo aminao ihany Jesosy zanako ny vady aman-janako raha mivoaka. Arofo Tompo amin'ny ranao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy ny aoka ny aro anay. Rakofy Tompo amin'ny ranao. Ny asanao Jesosy malalao, ny écran, rakofy amin'ny ranao Jesosy. Aoka anao ny aro anay Jesosy. Aoka anao Jesosy ny aro anay zanako satria Tompo tsy mahavita teny izay Jesosy fa milanao. Milanao zay Tompo malalao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Andohany ka isika angataka ny fanahy masina alohan'ny hanomezako an'i Zokerika. Satria mila isika ho feno ny fanahy masina. Efa avy mibebaka isika izao. Fa afaka zay ny ratsy rehetra dia angataka tsika ny fanahy masina amenao antsika. Ankatao fanahy masina iray ameno anao. Ameno anao tanteraka mba tsy ho banga ny anatinao, mba tsy ho banga. Ka raha ohatra banga ny anatintsika dia vetivety ny fahavalo dia miverina. Fa ankatao ny fanahy masina ameno anao indray mba ho vaovao ianao ary tena ajoro. Fanahy masina malala hono. Indreto izay mandoaliko anatrehanao. Mangataka anao fanahy masina ameno anay. Fenoenao zay fanahy masina ho amin'izao andro alina izao. Mangataka anao fanahy masina ho. Oka anao ameno anay manontolo. Ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Fenoy ny afinao fanahy masina. Oka ny afinao ameno anay. Oka ny afinao ameno anay fanahy masina. Milanao zay. Milanao zay afo lanitra midina aminay tsiraray avy. Fenoy anao ny tenanay tsiraray avy. Fenoy anao izay mitafotafo. Oka ny afinao fanahy masina ameno anay. Eo koa ny ankonanay fanahy masina fenoy anao. Amboary ny tsiraray avy. Amboary zanakao eran-tany fanahy masina ho. Oka anao hidina any amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany izay nibebaka an'io. Fanahy masina fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina milanao izay. Oka anao ameno anay. Oka anao ameno anay. Ny afinao fanahy masina. Tahaka tamin'ny andron'ireo apôstôly fanahy masina. Avozy izay. Avozy izay. Remplis-nous Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous Saint-Esprit de Dieu. Fenoy anao izay fanahy masina. Milanao izay. Mitoera anatinay. Mitoera anatinay satria fony izay izao ka milanao. Milanao fanahy masina ameno ny banga rehetra. Ameno ny banga. Satria anao fanahy masina dia ataonay mandrakizay. Ataonay mandrakizay anao fanahy masina. Araky ny tenin'ny Tompo. Araky ny tenin'ny Tompo ataonay mandrakizay anao. Ka mangataka anao fanahy masina ameno anay. Fenoy fanahy masina ho. Fenoy fanahy masina ho. Oka anao hiditra ao anatinay. Oka anao hiditra ao anatinay. Enao ny fanahy masina. Eo amin'ny atokanao. Enao izy eo amin'ny sorokanao. Enao izy eo amin'ny tarehanao. Raha tena mikonsentre tsara ianao. Ary ny fanahy masina mameno anao. Toy izany ny ataony rehefa mameno anao izy. Ary hafanana ianao. Ary hafanana tsy taka ny hafanana rehetra. Fa enao ilay hafanana. Eny afo ny fanahy masina izany. Izany atao hoe afo ny fanahy masina. Fenonao fanahy masina ho. Milanao izay. Tafiny herinao. Tafiny herinao. Fenonao mitobatobaka izay. Fanahy fiton'Andriamanitra. Fenonao zay fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Milanao zay fanahy masina. Oka anao ameno anay. Oka anao ameno anay fanahy masina. Oka anao ameno anay. Oka anao ameno anay. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Enao eo amin'ny masonao. Enao amin'ny tananao. Enao amin'ny tananao. Enao amin'ny masonao. Enao amin'ny tananao. Enao ny masonao. Eny mbola eo koa ny amin'ny lamosonao. Eo amin'ny lamosonao amin'ny tapany ambony. Tapany ambony amin'ny lamosonao enao izany. Eo amin'ny atokanao. Eo amin'ny lohanao. Eo amin'ny lohanao. Eo amin'ny lohanao. Ao amin'ny damosiny amin'ny lohanao. Damosiny amin'ny lohanao. Enao ny fanahy masina ameno anao. Mangatà ny fanahy masina iray. Mangatà ny fanahy masina iray. Minoy anao. Minoy anao. Minoa ny Tompo ianao. Dia ameno anao izy. Anafaka anao izy. Da tena matoky azy ianao.
na tena matoky azy ianao, na tena mitady azy amin'ny fona manontolo ianao dia atoky anao ny tompo ary amalinao Jesosy. Amalinao izy, amalinao izy tena mitady azy ianao ka hisaraka amin'izao tontolo izao. Hisaraka amin'ny fomba ratsy rehetra dia amalinao Jesosy. Mangataka aminao fanahy masina, fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina. Saotra anao fanahy masina malala, fa eto aminay ianao, mameno anay ianao, manavao anay ianao. Avozo ny fisainanay, avozo momba anay manontolo satria ianao no tianay. Ianao no maminay teo any an-danitra izay. Teo any an-danitra izay fanahy masina o, ka avozo izay. Oka ny fahazavanao anatinay. Oka ny fahazavanao mirapiratra aminay. Oka ianao apiratra ny maso-pananay tsirairay avy. Avozo izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Ka misaotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Saotra anao fanahy masina. Tera ho anao Jesosy. Tera ho anao Jesosy. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Saotra anao Jesosy malalao. Tianay anao. Tianay anao Jesosy satria anao nity anay voalohany. Zay tsy nity Jesosy pero nity voalohany Jesosy io. Ka misaotra anao. Ka misaotra anao Jesosy malalao. Ny voninahitra dia ho anao rery any. Voninahitra dia ho anao rery any. Misaotra tompo. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. 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 Riavana. Satry foana ny andohalika. Angataka ny fanahy masina. Tsy resaka amin'ny fanahy masina. Satry foana fa tsy ampy ny fotoana fa tohizo foana ny mitady ny tompo fa tsiary fahasambarana ianao. Raha mahatsiary fahasambarana tahaka ahy dia tena hoe ilamina ny fanahinao. Ry havana meko ny zokerika ny fotoana ny amin'ny toeny fa tonga dia mametraka veloma ho anao tsirairay avy anaran'i Jesosy tompo dia raha mbola misy moa ny fotoana dia amin'ny herinan'io fa ny alakamisy alina miditra direkta ho an'izay mbola tsy mahafantatra manomboka amin'ny 10 alina aty Eropa zany hoe 1.2 alina any aminareo zany any Madagasikara sy nareo a Madagasikara. Ny ao France moa malala hoe amin'ny mitovy ora aty aminay ihany koa zany dia eo amiko moa zany vidéo satan'izay mivoaka zany amin'ny la semaine. Dia veloma daholo tompoko dia ny tompo any ampaherenao mijoro mandrakariva tompo. Amen. Amen. Alléluia. Ya mamerina ny fiarabana anareo ry havana. Nataony mama Felicia teo moa zany ny fiarabana fa amin'ny mianadahy amin'izao andro sabata 5 ny volana aprily 2024. Dia misaotra ny tompontsika isaky ny asabotsy amin'ny 9 alina aty Eropa moa zany ny feonantsika rahantsika mifampahereto androany dia araka ny fanambaran-tery amboloana dia fotoana andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Dia araka izany dia teny mety ho fampianarana, fampaherezana koa ary mety mbola fibebahana ho antsika. Indrindra moa zany ianao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy dia fotoana zany zao araka ny hafatra teo andraisana ny tompo mampirisika antsika zany raha zao ny tsika vao tafiditra na mihaino vidéo dia manomboka hatramin'ny voalohany mihitsy ny mihaino fa amin'ny tenin'Andriamanitra izay vazaraina hatrany am-bolohany ny fibebahana, ny fandroana devoly dia tena ilaina mihitsy zany ary indrindra koa ny fanahy masina izay mamangy antsika. Ka dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany iomanantsika koa zany ny amin'ny fiorana andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Alohan'ny andraisana ny teny izay ifampaherezantsika dia ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, misaotra anao mandrakariva izay ny amin'ny fiasanao, ny amin'ny fandaminanao ny fotoananay. Ny fihevitra ao tokoa dia tsy mba fihevitray ka dia misaotra satria ianao no mandamina ary ny lalanao dia alaminao ny lalanay araka ny lalanao ka dia tanteraka izao no ny sitraponao rery any. Dia manatrehana anay tsirairay avy ianao nefa niaraka taminay teto raha mibebaka sy mifony izay Jesosy dia ianao hamindra fo tokoa ary ilay ranao soa tokoa dia mampimanadio sy mandrakotra manavao anay ary indrindra raha misy vonona sady eto handray anao tompo sy mpamonjo na hanavao ny fanoloran-tena dia ianao nefa mangy ny fony tsirairay avy ka dia misaotra indrindra miasa dia mitenena koa araka ny fombanao fa vonin-kiaino izay tompo aoka tsy isambaraka fa tsy ny sitraponao rery ihany ka dia mitenena foana
Amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleloia. Amen. Amen. Dia arak'izay zany alohan'ny andraisantsika fanasan'ny tompo rehefa avy eo zany ny fanazavana ny ten'Andriamanitra dia hisy fangatahana ny tsirairay samy no vonona raha vonona ianao handray an' Jesosy tapa-kevitra satria heninao ny fampibebahana teo ho heninao koa ny fampianarana na fampahirizana men'ny tompo eto ka vonona ianao dia hisy vavaka izay azonao arahana zany raha mbola tsy mahay ianao na mbola tsy zatra ary indrindra ho antsika izay efa mahafantatra ny tompo nefa ny hemitra variana dia hisy vavaka ihany koa fanoran-tena. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika ny fampianarana fampahirizana androany dia amin'ny liko toko faharoa amby roapolo. Ny liko toko faharoa amby roapolo dia vakintsika ny andinin'ny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Liko toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo ihany aloha vakintsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny lohateny ao amin'ny baiboliko izany dia hoe ny fanasan'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy, naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity pasika ity aminareo dia mbola tsy nijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka hoy izy, raiso ity ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandrapahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ajanontsika eo ihany aloha izany ny tenin'Andriamanitra fahenontsika matetika izany fa izany no nanorenana ny hoe fandraisana fanasan'ny tompo io zany hoe nanasan'ny mpianatra ny tompo dia tohizantsika hatramin'izao zany hoe atao ho fahatsiarovana ahy. Alohan'ny andraisantsika tanteraka moa zany dia mbola vakintsika ny teny izay nanorenana izany satria Jesosy ihany no nanorona ny fandraisana fanasan'ny tompo io zany. Eto dia tsy namaky tsika ny teony teo ambony fa raha vakiky kely zany eo ambony eo andiny voalohany amin'ny toko faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa akaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay atao hoe pasika. Izay zany no nanom-boany an'izy hoe efa akaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Zany hoe alohan'ny pasika zany io no nanasan'i Jesosy ny mpianatra dia niteny taminy izy hoe eo ambany kely eo andiny fafito moa zany dia tsy ho raisintsika raha misy fotoana angambany satria ny fotoana moa zany arak'ilay teny Mama Felisia teo hoe raha hivavaka sy handohalika teo antsika dia saditsika foana. Dia eto koa zany hoe fanazavana ny tenin'Andriamanitra mety ho lava raha ho vakiana daholo ny tenin'Andriamanitra fa raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiverenantsika. Fa eto zany dia hoe efa akaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay atao hoe pasika. Eto araka ny teniko teo raha sitrapon'ny tompo dia mbola hazavaina misimisy ny atao hoe pasika. Amin'ny volana avrily ohatr'izao zany aprily dia fotoana fankalazana ny pasika. Io fotoana fankalazana ny pasika io dia efa tamin'ny andron'ny zanak'Israely no efa nankalazana ny atao hoe pasika zany. Dia vakiako sady ny ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe eto zany dia misy ohatra hoe ny pasika amin'ny baiboliko zany dia ny andininy voalohany sy ny faharoa vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tompo niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ezipta hoe ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Mazava amintsika zany fa tamin'izany nefa niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy Arona fa ity volana ity hozy izy no volana voalohany. Zany hoe ny volana voalohany amin'ny calendrier mahazatra antsika zany amin'ny fanisan'andro jios dia ny volana avrily. Ohatran'izao zany no manomboka ny volana. Zay ny volana voalohany
ho amin'ny jiosy zany, tsy mitovy amin'ny fanisana volana ho antsika izay kristianina sy ny matetika ny eran'izao tontolo izao zany, fa ny volana amin'ny jiosy ny volana voalohany dia ny volana avril. Dia izy niteny teto zany hoe volana voalohany anareo, volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Ary tamin'izany mihitsy ary izy nanomboka nanisany taona ihany koa. Satria Andriamanitra mihitsy zany no nanome an'io volana io satria hanafaka ny zanak'Israely izy ny amin'ny hoe Pasika. Ny Pasika araka ny teniko teo mbola misy fanazavana hafa angambany fa raha sitrapon'ny Tompo dia meny fotoantsika. Verena kely ihany le volana voalohany teo amin'ny Hebreo ny atao hoe volana voalohany dia volana Nisanina zany. Amin'izay tsika mba azontsika koa raha mahafantatra hoe inona moa dika zany hoe volana Nisanina zany, dia volana Hebreo zany voalohany amin'ny taona. Dia raha fantatsika tsara, raha vakiana zany, vakiana io 220 manontolo io, dia miteny misy Andriamanitra hoe miomana nareo manao mofo tsy misy masirasira, dia ny amin'ny andro 17 na 14 eo zany no hinanana an'ilay mofo tsisy masirasira sy hamonoana ilay zanak'ondry. 21 no tonga dia vakiantsika amin'ny Exodosy 12 io zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe toy izao no ataonareo rehefa mihinana azy, ho voasikina ianareo ary hisy kapa ny tongotrareo ary ho eny an-tananareo ny tehinareo, dia hohaninareo aingana izany fa Pasika ho an'ny Tompo. Eto zany raha mijery ianao amin'ny Baiboly zany eto tsy vakiako ny amin'ny araka ny teniko teo raha sitrapon'ny Tompo dia sy fanazavana manokana ny amin'ny Pasika, fa androany tsika dia hiomana amin'ilay hoe fandraisana fanasan'ny Tompo zany. Dia eto miditra kely amin'ilay Pasika hoe Pasikan'ny Tompo zany. Ilay Pasika dia midikany amin'ny teny gasy, amin'ny teny Hebreo zany midikany Pasika hoe Pesara moa zany no tena dikany. Fa amin'ny teny frantsay natao hoe Pasika, fa Pesara izy amin'ny teny Hebreo dia ny dikany hoe Pesara dia hoe fandalovana. Nandalo Andriamanitra satria inona moa teo voazanaka tao Ezipta ny zanak'Israely dia tsy nentina fahan'ny Farao tao, fa naniraka Mosesy Andriamanitra dia nanafaka azy tao zany niaraka tamin'ny Arona. Izay nahatonga anazy hoe niteny tamin'ny Arona, Mosesy sy Arona dia mpirahalahy, Arona dia zokiny. Dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona zany Andriamanitra hoe avoakako tao ny tany tao Ezipta amin'ny fanjanahana ny zanak'Israely, izay nizanahany efa 100 taona mahery, dia saika tsy navoaka ny Farao. Misy loza 10 moa zany navoakany teo, fa ny loza 10 dia ny namonoana ny lamatoa. Dia tamin'io zany alohan'ny hamonoana ny lamatoa rehetra, na Eziptianina izy na jiosy, dia niteny Andriamanitra hoe asiana rà tokony am-baravarana. Na jiosy zany ka tsy nanisy rà ny zanak'ondry tamin'ny tokonany dia maty koa ny lamatoany satria tsy nino izy. Ary raha Eziptianina izy na hafa firenena no nino, satria nisy tamin'ny olona sasany mino hoe tena Andriamanitra mihitsy ilay Andriamanitra ivavahanareo, ka nanisy nanaraka ny fanaon'ny zanak'Israely koa, dia tsy maty koa ny lamatoany. Izay lefa nibebahantsika teo zany hoe arakaraka ny finoantsika ihany no hitsaran'Andriamanitra antsika. Tonga ny tenin'Andriamanitra efa akaiky hozy izy, tadiavo dimy mbola mety ho hita. Izay mihitsy zany amin'ny Baiboliny amin'ity aminay moa zany sasany hoe dimy mbola hita, fa tena hoe dimy mbola mety hita. Ndraindray zany izy tsy mety hita intsony, mety tsy hitanao intsony Andriamanitra, fa amin'izao fotoana izao na androany dia miteny mihitsy izy hoe mety hita androany ka raha vonona ianao hanolo tena, dia rehefa avy eo zany tsika hivavaka handray an'ny Tompo ianao ho tompo sy mpamonjy. Dia dimy mbola inona koa ny fiteny teo azafady, miantso azy dia enim-bola akaiky izy. Zany hoe akaiky tsika izy zany izao dia hiantso azy koa tsika avy eo. Fa izay zany le Pasika teo hoe fandalovana, handalo ny anjelin'Andriamanitra hamono ny lamatoa. Izay natao hoe Pesara na Pasika zany fiantsoantsika azy. Io Pasika io dia araka ny teny teo hoe ho lava ny fanazavana, fa inga anie ny Tompo hanome fotoana, fa io dia efa nankalazaina zany tamin'ny andron'ny jiosy. Tamin'izany namoahana ny zanak'Israely no nankalazana ny Pasika volana voalohany io dia niteny tamin'ny Andriamanitra nanomana ny zanak'Israely nanao mofo tsisy masirasira, dia nanomana zanak'ondry, dia tamin'ny andro 14 no nanaovana an'io Pasika io. Dia verina tsika ary amin'le inona misy teo azafady ny liko 12 teo, amin'ny liko 12
Azafady a Luka tsoko faharoa amby roapolo amin'ny nanorenana ny Pasika tamin'ny andron'i Jesosy zany satria Jesosy indray ny antso indray a. Jesosy zany tena araka ny teniny hoe zay zany mila fantarintsika. Jesosy a de nankalaza ny Pasika tahaka ny jiosy rehetra ihany. Izy a de jiosy a zanaka tao amin'ny Israely. Izy a niteny mihitsy izy hoe zaho izy de tsy manala na teny ray koa ary amin'ny lalàna. Andriamanitra nanome lalàna tamin'ny andron'i Mosesy a de niteny Andriamanitra hoe ankalazao io Pasika io zao nataonareo amin'io. De Jesosy a de niteny tamin'ny mpianatra andao tsika hankalaza ny Pasika hozy izy. Tsy vakiako aloha izy fa eo ambany kely eo alohan'ny andiny fafito ny lohateniko eto de amin'ny baiboliko de amin'ny anaran'i Jesosy hoe asain'i Jesosy homanina ny Pasika. Zany hoe Jesosy mihitsy zany a no miteny amin'ny mpianatra hoe ndao hiomananao Pasika isika. Zany hoe tsy nandany tenin'Andriamanitra izy a fa izy mihitsy zany a no nanaraka ny didin'Andriamanitra zay le hoe mila manaraka ny didin'ny tompo. Izy zanak'Andriamanitra, izy a no nankatoa ary na ny ainy a na ny loran'ny tena teo amin'ny hazofijaliana de niteny mihitsy hoe aoka tsy ny sitrapoko nataoko a fa ny sitraponao. Zay zany a le fankatoavana araka le teny teo hoe ny fihevitro de tsy fihevitrareo. Andriamanitra ny an-danitra any a na Jesosy ary zanak'Andriamanitra rehefa tonga de ty an-tany a de nanaiky ny fihevitr'Andriamanitra avy any an-danitra any. Ka zay zany a manaiky tsika ny amin'ny fiheveran'ny tompo. Dia nasainy niomana ny amin'ny Pasika. Dia io Pasika io a mofo tsy misy masirasira dia nisy koa zany a ny atao hoe ranom-boloboka zay a teneniny teto hoe andiny faha valampolo zay no namakitsika sady ny andiny faha valampolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe falazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tena hoe nanomana koa izany a ranom-boloboka talohan'ny fotoanan'ny Pasika. Ty zany a zay fampatsivana kely a fa ny andron'ny Pasika dia tsy tamin'ny fotoanan'ny Pasika no nanan'i Jesosy an'le fandraisana fanasan'ny tompo nanasan'ny mpianatra fa nasainy niomana de avy eo a tonga ny Pasika avy eo satria hitantsika tsara fa efa nisamborona Jesosy taona ainiso de nisamborona de nombona tamin'ny hazofijaliana de niteny Jiosy hoe aza atao mijanona ela amin'ny eo ambony hazofijaliana fa aleo vonoina de nefa izy nanolotra ny ainy satria natahotra ry zareo fa amin'ny andron'ny Pasika iny zany hoe tonga ny sabata moa zany tamin'izany zoma hariva ho avy ny sabata de hoe tsy tokony ho hikasikasikasika fata ry zareo fomba ny Jiosy zany a amin'ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny lalàna nomen'Andriamanitra koa ny amin'ny Levitikosy. Dia zay nahatonga an zareo hoe hamono ny tapahana ny tongony nefa efa voateny amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsisy ho tapaka na ny taolana ray ary amin'ny Jesosy fa izy ihany a nanolotra ny tenany ny ainy a tamin'Andriamanitra zany a. Ka zany rehetra rehetra zany a mety ho maimaiky zany androany fa arak'le teny teo hoe fanazavana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. De araky ny vakitsika tamin'ny andiny faha raika amby folo teo a amin'ny Exodosy de nasainy niomana aingana. Eto zany ny mpianatra koa de ohatran'ny mety ho zay ny mety nanomanana tamin'izany a taloha tamin'ny niomana hivoaka ny Ezipta ny zanak'Israely de toy izao hozy izy andiny faha raika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no ataonareo rehefa hihinana azy ho vakiana voasikina ianareo, azafady ho voasikina ianareo ary hisy kapa ny tongotrareo ary ho eny an-tananareo ny tehinareo dia hohaninareo aingana izany fa Pasika an'ny tompo. Pasika an'ny tompo zany hoe tena hoe maimaika mihitsy zany a tena miaraka amin'ny nanaovana ny Pasika teto zany a tena hoe maimaika. Eto zany a raha te ho afaka zay zany ohatran'izay no mety tiany tenin'Andriamanitra ambara koa hoe te ho afaka nafana tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely de mila maika, tsy milalao zany a, tsy varimbariana. Zay zany le araka ny tenin'Andriamanitra teo tonga ny tenin'ny tompo eo akaiky izy a mitady anao izy a de miantso azy ianao de maika fa tsy hoe andraso fa mbola amin'ny herinandro indray hiandry ny fotoam-pivavahana amin'ny sabotseriny a amin'izay aho vao manolo-tena fa mila maika zany a manapa-kevitra maika fa rehefa ho avy ny tompo a dia na fahafatesana na fahavelomana no azontsika zany a amin'izao fanarahana azy zao. Ka zay le hoe Pasika ny tompo ty zany a dia mila nomanina aingana. Na ny mpianatra ary a dia nasaina niomana naka efitra ry zareo a de nitambatra latabatra eto moa zany a ohatran'ny hoe fampatsiahivana kely koa ao anaty fonosana hoe
Ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao dia ny sary izay hita izay nataon'ny olona tamin'ny andron'ny 19e siècle, 20e siècle na talohaloha kely na tany amin'ny taloha. Dia endrika hoe Jesosy sy ny mpianatra mipetraka amin'ny latabatra tsara be, amin'ny endrika Europeana, dia mipetraka amin'ny seza, manao kapa dia manao akanjo mihaja be, fa tsy ireny mihitsy izany, tsy ohatran'izay tamin'ny andro taloha. Fa tamin'ny taloha ny Jesosy na ny mpianatra ary mety mipetraka amin'ny tany izy, fa mety hoe nisy latabatra kely ihany izany teo nomanina. Zay mahatonga an'ilay hoe rehefa nipetraka dia Jaona izay zandriny tamin'ny mpianatra Jesosy nividiana zany ilay mipetrapetraka ao akaikiny eo ihany dia niondana taminy. Dia zay zany ilay fanomanana ny fandraisana fanasan'ny tompo io na Pasika io koa hoe indraindray zany hoe maninona i Jaona no nitehitra efa akaikiny eo foana zany Jaona dia niteny Petera satria zareo manao ohatran'ny hoe nanodidina. Zay ilay izy hoe tsy latabatra ngeza be dia lasa lavitra be, fanalavitra be, fa mety latabatra kely ambanimbany dia mifanakaiky teo dia Petera teo alohan'ny Jaona fanatrika tamin'i Jesosy teo dia ozy Petera hoe mba anontania hoe iza ilay olona madika tokoa Jaona amin'ny Jesosy. Zay zany ilay izy fa tsy ilay hoe latabatra ngeza be dia mihaja be hitantsika tsara tamin'ny fanokafana ny Jeux olympiques teo zany dia tezitra ny olona fa tsika mahafantatra fa ny Jesosy izay rahantsika dia hafa mihitsy koa. Mety ho faniratsy rano zany fa ny tompo no miady fa tsika mangina koa araka ny fampianarana koa zany. Ka zay ilay izy hoe mila manapa-kevitra aingana zany amin'ny fanarahana ny tompo fa handalo izy. Handalo ny famaizana sy ny famonoana ka rehefa handray ny fanasan'ny tompo ity zany tsika dia manapa-kevitra mba tsy ho isan'ny ho faty amin'ny fahotantsika koa. Dia ny mpianatra teto zany ilay niaraka tamin'i Jesosy nanao amin'ny Luka faharoa amby roapolo zany vakitsika indray dia hoy izy hoe 2:20 raisotkely amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mban'ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa aho raha maniry hiara-hihinana ity Pasika ity aminareo dieny mbola tsy mijaly aho. Zay zany mahatonga an'ilay izy hoe Pasika andresana nefa eto nanorenan'i Jesosy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ho vakitsika moa zany izy rehefa satria hiteny izy hoe izao natao fahatsiarovana ahy hozy izy fa eto dia nasainy niara nisakafo izy zany nanomana amin'ny Pasika izy. Raha ny fanazavana, raha misy fanazavana zany amin'ny baibolinao amin'ny atao hoe Pasika dia araka efa nazavaina teo zany amin'ny Exodosy ny hoe fandalovan'Andriamanitra tamin'ny nanomahana ny zanak'Israely tany Ezipta. Dia ny mofo sy tsy misy masiratsira tamin'ny andron'ilay Abrahama ary dia efa nisy zany satria tamin'izany ny mpisonona be Melkizedeka dia efa nanomana ny mofo sy ny ranom-boaloboka ho an'ny Abrahama zany tamin'ny fanafahana sy ny fanafotana tamin'izany. Fa eto moa zany dia miaraka amin'ny Jesosy tsika. Jesosy araka ny teny teto talohan'ny Pasika no niomana niaraka tamin'ny mpianatra izy. Nandritry ny fotoanan'ny Pasika tamin'ny namonoana anazy dia any amin'ny Korinthiana voalohany toko 5 izy no miteny an'izany mihitsy hoe Paoly zany no miteny hoe Jesosy ilay Pasika ho antsika. Zany hoe izy mihitsy ilay zanak'ondry izay nomboana dia ny rahan'i Jesosy no fanadiovana ho fanavotana antsika. Zay ilay Jesosy mihitsy zany ny Pasika antsika. Ny Pasikan'ny Jiosy dia io ilay niresahantsika teo eo amin'ny 14 volana eo zany no natao ny famonoana ny ondry na zanak'ondry fa ny Pasika kristianina dia rehefa vonoiny Jesosy maty Jesosy dia nalevina dia Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ny alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny andro fahatelo zay no fankalazana ny Pasika kristianina. Zany hoe rehefa tamintsika kristianina zany andro mifanakaiky ireo fa ny Pasika kristianina dia ny tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay no ankalazana ny Pasika kristianina. Fa ny Pasikan'ny Jiosy dia io rehefa vakitsika tany amin'ny Exodosy toko 12 teo iny. Ka zany fanazavana fohy raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiditra lalindalina zany tsika ny amin'ny hoe ahoana marina moa zany ny amin'ny Pasika tamin'ny Jiosy ny amintsika kristianina dia amintsika izay efa mandray an'i Jesosy zao hoe ahoana ny fomba hanomanantsika amin'ny Pasika. Misy efa fanazavana fijono vavolombelona koa na ny mofo tsisy masirasira io na ny ranom-boaloboka
dia zany azontsika fantarina zany mba tsy anaonao foana moa zany tsy amin'ny fombafomba koa fa tena hoe araka ny tenin'Andriamanitra sy arak'izay ambaran'ny fanamasina zany no andraisantsika ny rahan'i Jesosy hisotroantsika azy sy andraisitsika ny tenany. Vakiko ny andiny enina amby folo aminaran'i Jesosy fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho mandrapahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa ho avy Jesosy nandeha tamin'izany zany efa niteny tamin'ny mpianatra fa tsy azon'ny mpianatra hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ilay fanjakana any an-danitra. Zay foana ilay resahantsika eto zao zavatra ataontsika izao dia hanomana antsika hiazakazaka hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hatramin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izao zany dia midika hoe hanomana antsika koa zany ny hidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy izao ny hoe famonjena zany. Misy miteny hoe rehefa nandray fanasan'ny tompo ahako efa niomana ahako dia voavonjy fa lalana daholo zany zao homana antsika hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra satria any Jesosy miandry antsika ambarafanatanterahaka izany ozy izy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Any izy miandry antsika, Jesosy miandry antsika dia anambarany koa zany eo amin'ny andiny fafito amby folo aminaran'i Jesosy. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka hoy izy raisy ety ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Averiny foana zany. Jesosy rehefa miteny dia hitoro ny fanjakan'Andriamanitra beba nareo sy fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra ihany ny tenin'i Jesosy ary izay foana ny ambara fa araka ny teniny tao amin'ny Isaia teo dia hoe miala amin'ny tsy marina, amin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana fa raha tsy mandeha amin'izay tsy fahamarinana sy fahamasinana izay tsika dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra io ka mampirisika antsika zany mampahery antsika mba hiomana. Aza miandry fotoana araka ny zanak'Israely hoe tonga ny Pasika handalo ny anjelin'Andriamanitra hamono izay tsy mino sy tsy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka aza miandry fotoana fa androany ozy izy raha maheno ny feon'ny tompo ianao dia atoloro ny tenanao zany raisy Jesosy fa hamindra fo aminao izy ary tena hoe hanome lalana vaovao zany sy hitantana antsika amin'ny fahatsarana. Dia arak'izay zany alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo dia hivavaka tsika. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao nefa naheno androany na amin'ny fampibebahana teo ny amin'ny fampianarana teo ihany koa dia fotoana zany zao atoloro ny tena mba tsy ho lany fotoantsika fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra fa ny tanjontsika dia ny tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao an-danitra ao zany satria efa omanin'ny tompo ao antsika ao koa zany zao fanasana zao izay omaninao antsika. Dia raha variantsika moa zany amin'ny fiainana izao dia mahavariana izao araka ny fiteny nambara teo ihany koa hoe betsaka ny zavatra misy ny horohorontany, ny tondra-drano, ny doro-tanety, ny gera, ny ady, ny fanendrikendrehana, ny fanaovana tsinotsinona amin'ny zavatra iainantsika dia aleo miaraka amin'i Jesosy fa ny tena zava-dehibe dia ny tafahoana aminy zany fa tsy ho lasa any amin'ny elo sy any amin'ny hafobe. Hivavaka isika tompo dia afaka manaraka mivavaka zany ianao arak'izany. Eny ray eo. Sotranao sainy amin'ny teny mampianatra anay fa tianao zay hiomana maika sy aingana tokoa amin'izao fanarahana anao izao tompo. Tsisy intsony ny fotoana hozy ianao, tena tsy misy ny fotoana fa ho avy ianao haka izay olonao irery ihany dia mendrika ny masina hiala amin'ny tsy fahamarinana, hiala amin'ny tsy fahamasinana fa ianao tompo ho avy ka dia ndreto izay tompo maheno ny teninao mba te hiaraka aminao zay na izao fanomanana ny fahatsiarovana anao izao ary dia mba ianao tompo no hiasa amin'ny fo sy ny fanahinay ka raha misy androany izao vao mandray ny teny te hanolo tena ho anao dia ianao no vavaky ny mpanomponao Jesosy. Tahakan'izao ataoko izao Jesosy eny tompo mandray anao tompo sy mpamonjy ka dia raisy Jesosy mba tsy ho lany fotoana, lany andro ety amin'izao tontolo izao ety. Aoka ianao hamindra fo, hamela ny heloka araka ny teninao teo fa mamela heloka dia mamela heloka tokoa ianao ka dia mamindra fo, mamela heloka ny tsirairay avy izay vonona hiala amin'ny fahotana, amin'ny faharatsiana ary indrindra vonona tokoa handray anao Jesosy Kristy
nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazofijaliana ho tompo sy mpamonjy ka dia raisy ny mpanomponao. Tahaka izany koa Jesosy raha variana ny tsirairay avy, variana izay Jesosy amin'izao fiainana izao koa, variana satria mierikerika amin'ny fankam-panahy, ny amin'ny fahazarana ny fomba tsy araka ny sitraponao dia mifono aminao ary mangataka famindrapo, mangataka ny ranao efa nangatahany teo mbola nadio tanteraka navao ka dia manome fisainana vaovao, fanahy vaovao fa ianao tokoa ilay zanak'ondry, ianao ilay zanak'ondry, ianao ilay pasika ho fanavotana ny ranao tena narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana, ampy manadio sy manavao fomba amam-panahy anay ka dia hitarika anay amin'ny fahatsarana, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ka dia raisy izay Jesosy tehirizo ambany elatrao fa mila anao manantena anao foana ka dia mpio izay Tompo misaotra amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny famindrapo, misaotra fa ianao mihevitra anay tokoa ary ny lalanao dia tena lalana tsara, tsy tondra loza fa tena fiadanana ho anay ka dia misaotra indrindra Tompo amin'ny valim-bavaka sady amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny Tompo tsika izany dia hiomantsika ny amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo ho anao izany izay efa mandray, afaka mandray natao batisa amin'ny ranobe dia efa niomana koa ny amin'ny ranom-boloboka sy amin'ny mofo tsy misy masirasira, efa misy fanazavana atao mama Felisia izany amin'ny vidéo na afaka manoratra ihany koa ianao izany amin'ny mesazy raha tianao fantatra hoe ahoana ny fomba fanomanana izany ka dia hitsangantsika hanomana ny teny izay ho vakiana alohany handraisantsika ny fanasana izay ataon'ny Tompo antsika androany. Ny tenin'Andriamanitra dia vakiantsika ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 raisintsika manomboka amin'ny andininy 17. Kely vakiana izany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy vakiana manomboka amin'ny andininy 17 amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika tompoko. Eny Tompo, mahatsiaro anao tokoa izay amin'izao fotoana izao ataonay izao ho fahatsiarovana nanoranao ny tenanao, ho famonjena, ho fanavotana anay, ho fanadiovana, ho famelan-keloka ka dia ianao tokoa ilay zanak'ondry izay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ho fanavotana anay, famelan-keloka. Misaotra indrindra fa ianao ilay mofonaina, ilay mofo nilatsaka avy any an-danitra tonga nofo ary ilay ranao tokoa no ampy manadio ka dia masino izao famantarana ihany Tompo, ianao no tena hanamasina, hanamarina, hanadio anay, aoka ianao hanadio anay amin'izany famantarana izany Tompo ka aoka ny fanahinao masina hiasa, hanamarina, hanamasina ny fotoana rehetra, ny asanao rehetra, ny famantarana izay atolotra ao ankehitriny. Misaotra Tompo fa ianao no miaraka aminay, eo aminay mandrakariva ianao Tompo ary ato anatinay ka dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Dia raisintsika mofo amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika izany ny mofo izay fanomanitsika tsirairay avy. Sady
Dia toy izany koa ny ranom-boaloboka dia hosintotsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Vavaka isika tompoko. Eny Tompo, mahatsiaro anao zahay ankehitriny misaotra amin'ny ranao, misaotra amin'ny tenanao, ho fanadiovana, ho tanjaka, ho hery, fahasalamana ho anay izany. Ka dia mahatsiaro anao tokoa, ho avy ianao Jesosy, efa akaiky ianao, tsisy intsony ny fotoana, ka ho avy ianao Jesosy handray izay anao irery ihany, ny masina sy ny marina ihany hozy ianao no ahitanao ary tonga hiditra amin'ny fanjakanao. Ka dia hamasiny foana zahay Tompo, tehirizo amin'ny anaranao, ary indrindra indrindra iza n'iza nanohy tena androany dia ianao mahita, ianao Jesosy mihaino vavaka ary mamaly vavaka. Fa izay kosa tehirizo ambany elatrao ny asanao izay nomenao anay, hamasino sy tanterao ny voninahitry ny anaranao ihany Tompo. Ka dia misaotra amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny famindram-po, misaotra mamaly vavaka, misaotra Tompo fa ianao efa tia dia tianao hatramin'ny farany ary ianao mihaino anay. Eny Tompo, raha miantso anao tokoa zahay ankehitriny satria eto ianao dia mihaino ianao ary mamaly vavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanaovanay izany vavaka izany. Dia raina mandrakizay anaranao, dia Tompon'ny Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka, Tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Misaotra Tompo. Alleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io zany dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny Tompo zany dia amin'ny herin'ny androany amin'ny 7 ora alina zany tahaka izao aty Eropa dia mitohy ny fotoana ifamparezantsika. Ho an'ny olona Madagasikara dia fampatsivana ihany satria miova moa zany ny ora, dia miova ilay izao taloha adiny 2 ny elanelana fa izao lasa adiny 1 amin'ny 7 ora alina aty Eropa zany dia amin'ny 7 ora alina a Madagasikara amin'izao fotoana izao mba tsy havarianantsika zany dia mahay reza voninahitra ho an'Andriamanitra ihany dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy mianadahy. Veloma tompoko. Alleloia. Amen.